Aleloia, miaravantsika rehetra ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Dia ho ampitomboana amintsika indray mandrakariva ny fahasoavana fiadanana avy amin'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Dia faly mandrakariva ny tenanay zany manohy ny tenin'Andriamanitra, ny tenin'ny fanahy masina tiany ho zaraina amintsika, ampitandrema ny mandrakariva antsika indrindra amin'izao andro farany izao izay andrasantsika ny fiverenan'ny Tompo. Mila vonona isika tsirairay avy, izaho sy ianao zany mila vonona mba ho tafiditra ao amin'ny fanjakan'ny Tompo izay efa homaniny ho antsika. Dia ny fanjakana any an-danitra zany, fanjakana any an-danitra fa tsy ny fanjakana etỳ an-tany izay any Satana. Efa nitenenin'ny Tompo moa zany, efa nitenenin'ny Satana zany hoe raha mandohalika ao anatrehany dia omeny an'i Jesosy. Izao rehetra izao fa ny Tompo dia nandahy izany fa tsisy afa-tsy Andriamanitra irery ihany no hivavahana sy handoliana. Ka dia hizara ny tenin'ny Tompo tsika, araka ny teny teo zany ny tenin'ny fanahy masina izay omeny tiano hifampizarana indray androany dia araka ny lohateny hoe ho faty amin'ny fahotany ny olona tsirairay raha tsy mibebaka sy miverina amin'ny Tompo. Ho faty amin'ny fahotany amin'ny heliny zany ny olona tsirairay avy raha tsy mibebaka na miverina amin'Andriamanitra, miverina amin'ny Tompo ilay ray any an-danitra. Izay ny lohateny ho voasantsika, hifampizarantsika indray zany, hifampiarezantsika ka dia hivavakantsika, hametrahantsika ny tenin'Andriamanitra. Eny ry ray masina any an-danitra, ianao ny ivavahanay, ianao no antsoinay, Jesosy Kristy Tompo, fanahy masina. Misaotra anao ny amin'izao fotoana izao ary indrindra efa manatona anao sady amin'ny fanatretena. Raha manatona anao Tompo dia mifona sady mibebaka eo anatrehanao tokoa amin'ny fahalemena, amin'ny tsy fahatanterahana rehetra, satria vao miratra ny masoandro, vao miratra ny masonay koa dia ratsy ny fisainanay, ratsy ny eritreritray, ary maro ny nalehan'ny tongotra, ny raisin'ny tanana, ny henoin'ny sofina, ny jeren'ny maso, ny eritreretina zavatra maro, ny tenenin'ny vava tsy araka ny sitraponao ka dia mbola hifonana aminao zany, satria izay masina ihany izay ianao no ahitanao ary tsy mihaino ny mpanota ianao. Ka zany no angatahana famindrapo, indrindra mangataka ny rano zanakao Jesosy Kristy hanadio tanteraka hanavao. Ilay ranao Jesosy no tena manadio, ny ranao no tena afo mandoro izay tsy anao rehetra, ny fiainako, ny ao anatiko, ny ivelany rehetra, ny amin'ny fiainako, amin'ny ankonako, amin'ny asa mandraraha, ny asa fitoriana. Oka ianao ny asa, ianao nandamina ka raha nambara sy tenin'ny sitraponao indray, oka tsisy ambara afa-tsy ny sitraponao, ary oka tsisy hoen'ny mpanomponao izay mihaino afa-tsy ny feonao irery ihany, tenena araka ny fombanao fa voninko ihany izay Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aleloia, amen. Amen. Dia araka izany ny lohateny averiko indray zany ho faty amin'ny fahotany ny olona tsirairay raha tsy mibebaka sy miverina amin'ny Tompo, miverina amin'Andriamanitra. Raha tsy mibebaka zany tsika tsirairay avy mihaino izao teny izao tsika, na ampitaitsika koa ny tenin'Andriamanitra rehefa henontsika, satria manendry antsika, manendry ny fontsika tsirairay avy, tiana ny fontsika tsirairay avy dia tiantsika ampitaina amin'ny olona zany, indrindra ny havana akaiky moa zany na ny olona izay tianao fa anambarana izany. Zany indrindra no anton'izao teny izao, satria teny izay ilaza ho antsika ny amin'ny havantsika, amin'izay olona tena averintsika hoe tiantsika ny vady aman-janaka izay verina fa tena tiana, nefa matetika tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, tsy araka ny Andriamanitra zany ny araka ny sitrapon'ny Tompo ny fiainany. Dia izay no fampitandremana ataon'ny Tompo eto. Hovakintsika ny Joba toko voalohany, ny 2 sy ka hatramin'ny 4 ka hatramin'ny 5 ihany. Izay no vakintsika zany Joba toko voalohany 2 ka hatramin'ny 5 ihany aloha, vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Nisy lehilahy iray
tany amin'ny tany Oza, Joba no anarany. Marina sy mahitsy izany lehilahy izany, sady natahotra an'Andriamanitra ka nifady ny ratsy. Niteraka 7 lahy sy 3 vavy izy. Ny fananany dia ondry amanosy 7,000, rameva 3,000, omby 1,000, boriky vavy 500 ary mpanompo marobe. Nanan-karena be mihoatra noho ny zanaky ny antsinanana rehetra izany lehilahy izany. Fanao ny zanany lahy ny mifanasa ny nifanasa, ka nitety ny tranony avy, ary nandefa iraka nakany anabaviny 3 mirahavavy izy ara-mihinana sy misotro aminy. Ary isaky ny tapitra nitsingerina ireo andro fanasana ireo dia nandefa iraka akazy Joba ka nanamasina ireny. Nifoha vao maraina izy ka nanolotra fanatitra dorana manontolo araka ny isan'izy rehetra. Fa hoy Joba, fandrao nanota ny zanako ka nandahan'Andriamanitra tao am-pony. Izany no nataon'i Joba mandrakariva. Amen. Amen. Dia raha mahafantatra ny tantara zany tsika dia sy ny vakiana teo dia efa mety mahazo tsika tsaina zany ny dikan'ny tenin'Andriamanitra izay tonga amintsika androany. Ny fanahy masina no mampiteny, satria izay ny lohateny ho faty amin'ny fahotany ny olona tsirairay avy raha tsy mibebaka sy miverina amin'ny Tompo. Izany hoe ny mahazatra rehefa miresaka ny tantaran'i Joba dia ny amin'ny hoe olona marina sy mahitsy nefa nahazo fizahan-toetra, dia ny fahafatesana ny fahanjavona ny fananany zany izay nitononony teo sy ny zanany, ary ny nandehanan'ny Satana nitady teo anatrehan'Andriamanitra mihitsy zany hoe esory aminy ireo fa ho hitanao ny fa hiala aminao izy. Izay no mahazatra antsika ny amin'ny hoe tantaran'i Joba. Avy eo moa zany dia rehefa amin'ny hoe Joba dia olona mahitsy, averika izy eo amin'ny andininy azafady andininy 9. Averiko tsara zany izy le Joba izay resantsika io foana zany. Hoy ny Tompo tamin'ny Satana, efa nandinika ny Joba mpanompo va ianao fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany, fa olona marina sy mahitsy izy sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy. Tsisy tahaka ny Joba tety ambonin'ny tany tamin'ny androny, olona marina sady mahitsy. Ny olona mahitsy dia ny olona tsy mivilivily, tsy mandeha amin'ny ankavia na amin'ny ankavanana, fa tena hoe mahitsy amin'ny lalan'Andriamanitra, zany amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Betsaka ny fampianarana efa nanambarantsika hoe inona natao hoe sitrapon'Andriamanitra, amin'izany hoe fanarahana ny Tompo, indrindra ho antsika kristiana, inona nataon'ny Tompo, inona ny toetran'i Jesosy, dia inona natao hoe mpanaradian'i Jesosy, dia ny manaraka izay nataony sy mihaino ny sitrapony ozy izy, manaiky ny didiny dia manatanteraka izany. Izay natao hoe mahitsy. Ary marina dia izao ambara zao, ohatran'izao ambara amintsika izao zany natao hoe marina, miteny ny fahamarinana. Inona ilay fahamarinana lazainy eto hoe tandremo fa ho faty amin'ny fahotahanao ianao, amin'ny fahotako, amin'ny fahotantsika rehetra raha tsy mibebaka sy verina amin'Andriamanitra, za mifona. Eto zany ny tiana lazaina eto dia tsy ilay tantaran'i Joba, le hoe tratran'ny fakapanahy na dia olo marina sy mahitsy aza, fa ny tantara izay milaza ny amin'ny zanany. Hitantsika zany fa Joba eto dia raha araka ny mpandinika moa zany eto tsy fantatra hoe iza ny loatra n'ilay tantaran'i Joba, fa araka ny mpandinika dia Joba dia mety niara-niaina tamin'ireo olona teo aloha zany, i Abrahama sy Isaka sy Jakoba.
izay efa nanao asa fisoronana ary efa nafantatra fa Andriamanitra ilay tsy toa. Ilay Andriamanitra tsy toa zany nahary izao rehetra izao efa fantany izany. Zany hoe efa niseho tamin'ny Abrahama zany Andriamanitra efa nampahafantatra hoe izaho ilay Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Io amin'ny teny Hebreo zany ilay atao hoe El Shaddai, Andriamanitra ilay tsy toa, izay nivavahan'i Joba. Izay nahatonga anazy efa nanao fisoronana. Zany hoe fantany hoe manolotra fisoronana, fibebahana, fonana ho an'ny zanany, izay zanaka tiana. Io zany anisan'ilay fampitandremana ao anatin'ny voalohany fampitandremana dia hoe marina fa tena tiantsika ny zanakitsika zany ny vady aman-janaka, fa na ny vady aman-janaka na ny ankorana na ny fianakaviana ka tsy mibebaka sy miverina amin'Andriamanitra dia ho faty amin'ny fahotana izy. Inona moa ilay fahotana natao eto zany raha tena dinihana dia averintsika ilay famakiana manomboka amin'ny 14 amin'ny anaran'i Jesosy. Fanao ny zanany lahy ny nifanasaka ny tetin'ny tranony avy ary nandefa iraka naka ny anabavy ny telo mirahavavy izy hiara-mihinana sy misotro aminy. Izay zany ny fanao ny zanany. Ny tenin'ny Tompo ao amin'ny ohabolana voakitsika izy avy eo ny ohabolana toko voalohany 17 fa azontsika vakiana tsara ny ohabolana toko voalohany manontolona ny ohabolana fa ao no misy an'izany hoe fahendrena izay nozarain'ny Solomona zany. Fa tena tsara ny mitaiza ny zaza araka ny sitrapon'Andriamanitra, ary indrindra dia mbola kely ozy izy dia zara lalana tokony alehany izy. Vakitsika sady angamba zany mba hamora ny fahafantarantsika ny ten'Andriamanitra amin'ny ohabolana zany toko voalohany tonga dia ny andininy fahafito ihany ny vakiako. Fa tsara vakianao hatramin'ny andininy farany ary zany no toko voalohany io, mety toiza kely ihany angamba izy eo ambanimbany kely eo. Ahafantarantsika hoe izay ilay tena hoe tanjona ny ray aman-dreny. Fitiavan'ny ray aman-dreny dia ny mitantana ny zanany ho amin'Andriamanitra, ary mitantana ny zanany raha mbola kely zany ilay zaza dia mampafantatra azy ny lalana tokony alehany, mampianatra, mitandrina, mitondra azy amin'ny fahendrena, fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra. Anjarantsika ray aman-dreny mampita izany. Misy ny ray aman-dreny dia manampy ny zany amin'ny mpanompon'Andriamanitra, alefa any amin'ny fiangonana any ny ankizy, dia alefa any amin'ny sekoly alahady, alefa any amin'ny fianarana any amin'ny antoko-pihira, fa ilay ray aman-dreny manao izay tiana ataony ihany. Fa eto dia tena ho antsika ray aman-dreny ihany koa dia Joba dia tena nikarakara ny zanany ary nampianatra izany, tondra azy zany, nampianatra azy, nampahafantatra anazy hoe nitondra azy teo anatrehan'Andriamanitra mba ho mendrika teo anatrehan'Andriamanitra izy. Izay ny tanjon'ny Joba. Izay hoe tanjona, satria raha ny fijerentsika eto dia ny zanany dia nanao izay tiana ataony ihany koa. Izay ny tena tenin'Andriamanitra nambara eto hoe nanao izay tiana ataony izy fa miandry ilay sorona sy fifonana ataon'ny dadany. Fa ry zareo ny fiainany ny toizany ihany dia ny fihinanana sy ny fisotroana. Izay zany ny tena fampitandremana ataon'ny Tompo. Fa vakiako ihany zany ilay ohabolana toko voalohany teo ny 17 dia toiza kely eo ambany kely eo amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fahatahorana ny Tompo no fiandohan'ny fahalalana, fa ny adala dia manamavo ny fahendrena sy ny anatra. Anaka 19 amin'ny anaran'i Jesosy. Anaka mianono ny fananaran'ny rainao ary aza mahafoy ny fampianaran'ny reninao, fa fehilo tsara tarehy amin'ny lohanao izany ary firavaka iambozonanao. Anaka, raha atao mpanota ianao dia aza manaiky, raha hoy izy ireo hoe andeha hiaraka aminay, andeha isika hanao velam-pandrika, andatajà, andeha ho fandriantsika tsy amin'ny antony ny tsy manatsiny, andeha isika hitelina azy velona tahaka ny fiteliny fitoerany maty, ary hanao azy ho telomoka toy ny latsaka-davaka. Ajanikeo ny ratsy zany dia tena mitaona, indrindra ny tanora, ny ankizy.
Ankizy zany arak'ilay teny teo ny ankizy dia anjaran'ny ray aman-dreny no mitondra azy, fa rehefa manomboka tonga saina ilay ankizy dia anjarany mitondra ny tenany eo anatrehan'Andriamanitra. Zay mahatonga an'ilay hoe tsika zany dia mila mitandrina koa amin'ilay batisa. Hoe natao batisa tamin'ny mbola kely izy dia mieritreritra hoe eo anatrehan'Andriamanitra, fa ny fiainan'ilay ankizy tsy arak'izay rehefa manomboka lehibe izy. Fa ny batisa sy ny fibebahana zany, batisa amin'ny fibebahana, batisa amin'ny ranobe dia rehefa tonga saina ilay ankizy, rehefa lehibe zany izy dia anjarany ny manolotra ny tenany eo anatrehan'ny Tompo dia ny Tompo no hanadio sy hanova ny fiainany zany ary ombana azy. Tsika dia mitantana azy raha mbola kely izy zany amin'ny fahendrena sy amin'ny fahalalana araka ny teny izay ambaran'ny ohabolana eto. Tizako ny tenin'ny Tompo zany eo amin'ilay Joba teo. Joba 1:4 teo, fanao ny zanany lahy ny fanasa ka nitety ny tranony avy ary nandefa iraka naka ny any abavy ny telo mirahavavy izy hiara-mihinana sy misotro aminy. Zay zany matoa ireo olona ireo zany efa mitety, dikan'izany mety efa manana ny bady aman-janony ary izy efa manana ny tranony zany dia mitety ireo anankifito ireo dia manao toro mifanasa hoe anjaran'ny hanina indray zany aloha andray tsika nihinana dia andray tsika misotro. Midika zany fa dia manao ny fiainana ireo. Eto zany dia efa mampitandrina koa ny Tompo ny amin'ny hoe fihinanana, fihinanana tafahoatra, ny fitiavana fety, ny fisotroana tafahoatra dia mila mitandrina. Zany no efa betsaka ny fampianarana ihany koa ny amin'ny hoe tandremo, ny amin'ny hoe mankalaza, ny amin'ny naterahana. Zany dia fitadiavana amin'ny fihinanana, ny amin'ny ino moa izy teo, fahafahampo ety amin'izao fiainana izao, hoe mankalaza ny fahaterahana na ho an'ny tena zany ary indrindra fantatsika tsara fa tsy mankalaza tsy tsara ary tsy nanontany na nangataka an'izany mihitsy Jesosy hoe ankalazao ny andro naterahako. Jesosy tsy mbola nangataka an'izany mihitsy, fa zao inona natao fahatsiarovana azy izy dia ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo. Izy no niteny tamin'izany tamin'ny mpianatra, zao natao fahatsiarovana, fa tsy niteny izy hoe ankalazao koa ny andro naterahako. Fa betsaka ny fampianarana amin'izany amin'ilay ho avy Jesosy anjarantsika zany no mitady an'izay, fa betsaka ny fampianarana fa na ny andro ny amin'ny hoe naterahan'ny Tompo, indrindra ilay anarana izay averina foana Noël, tsy misy Andriamanitra amin'ny teny anglisy zany amin'ny teny hebreo, fa mila fantarintsika ny tenin'Andriamanitra ary mila zany tsika manaraka an'izay. Fa raha tsy zany inona ny mahazo antsika tahaka an'ireto zanaky Joba reto ho avy ny fahafatesana. Fantatsika tsara fa na dia ny fo vakintsika ny 15 amin'ilay 1 teo minaran'i Jesosy, ary isaky ny tapitra ny tsingerina ireo andro fanasana ireo dia nandefa iraka aka azy Joba ka nanamasina ireny. Ny foa vao maraina izy ka nanolotra fanatitra dorana manontolo araka ny isan'izy rehetra, fa io Joba fa ndao nanota ny zanako ka nandà an'Andriamanitra tao am-pony, izany no nataon'i Joba mandrakariva. Zay zany l'izy isaky ny vita ilay fitetezana, zany hoe raha tsy haiko isaky isan-kerinandro ve zareo isam-bolana mifanasa sa isan'andro, noho izy manam-bola be zany satria manan-karena be Joba eto no manan-karena, dia ny zanany zany mety hoe misy mpiasa be da be tao fa ilay zanany manara-po amin'ny fihinanana sy ny fisotroana dia mifanasa fotsiny dia asa hoe izy akoho natsoiny ao ny namany, satria tsy hinana rery samy izy rery zareo, fa akoatran'ny hoe izy mirahalaha avy dia natsony koa hatramin'ny anabaviny ary. Zany hoe mila mitandrina ny amin'ny resaka fihinanana, amin'ny sakafo tafahoatra, ny fisotroana, indrindra ny kifetifety. Io fety io dia mitondra ny fahotana, zay mahatonga ny Joba eto hoe mety nanota. Joba zany noho ny fitiavana ny ankonany, fitiavana ny zanany, dia nanao fanolotra sorona, nanao fanatitra teo anatrehan'Andriamanitra. Fa
fantatsika ho vakitsika izany rehefa avy eo fa na dia nanao an'izany isan'andro Joba hifovo maraina hivavaka nanao fanatitra ho an'ny zanany dia fantatsika fa maty tao anatin'ny fahotany tao ireo. Joba rery no velona satria Joba no marina sy mahitsy. Io izay ilay tenintsika teo hoe tsy ambara izany matova ny soratan'ny tenin'Andriamanitra eto. Ary izay ny tenin'ny fanahy masina rehefa nanomboka namaky an'io Joba io zany dia najanon'ny tompo teo ny masoko, ny fanahiko hoe tandremo fa misy an'io zavatra io izay tsy ambara mihitsy. Raha mamaky ny Joba sy tantarana ny Joba ny olona dia ny inona filaza azy teo ny fizahan'ny toetra. Azafady ny fizahan'ny toetra nahazo azy sy ny hoe Satana ny loza nahazo azy nefa nahazo fitahiana indray izy avy eo. Zany no lazaina Joba noho ny fahamarinana sy ny fahitsiana izay ambara amintsika koa zany hoe raha mandeha amin'ny fahamasinana tsika, mandeha amin'ny fahamarinana dia tsy ho faty amin'ny fahotana na dia mpanota ary manodidina antsika. Ny manodidina antsika amin'izao fotoana izao dia olona mpanota tsy mety mino. Ary raha mandeha amin'ny fahamasinana sy fahamarinana zany ianao dia ianao no enjehana sy tondrona molotra indray ary. Misy miteny meviteny ho tanteraka manamary tena fa mbola vakitsika eo ny tenin'ny tompo fa zany natao hoe izay masina ihany ozy izy nahita an'Andriamanitra ary zany natao hoe zanak'Andriamanitra. Betsaka no mitonona zany manaraka hoe za dia kristianina, za manara-dian'ny tompo, fa ny fiainany ataony ihany fa ho faty. Izay ny tenin'ny tompo amintsika androany hoe ho faty amin'ny fahotantsika eo tsika raha tsy mibebaka. Ny fahotana dia betsaka ny fampianarana teo tsy miverina amin'ny tompo tsy manaiky ny fampianarana izay efa ambara teto zany ny anarana ny tompo ny mila fantarina ny tenin'Andriamanitra, mila fantarina ny sitrapon'Andriamanitra ary tsy manao fahazarana fotsiny koa. Izay zany koa mifanaon'ny olona zatra ny fombafomba fa misy ray aman-dreny ao mifona sy mibebaka ao anahy foana dia za zany toizako ihany ny fiainako. Misy ray aman-dreny ao pasteur mpanoton'Andriamanitra rehefa makany dia izy no mifona, izy no mibebaka sy mivavaka ao anay dia mamaly vavaka ny tompo fa ny anay toizana ihany ny fiainanay. Tandremo fa ho avy ny fahafatesana ho tonga amintsika tahaka ny mahazo an'ireto zanaky Joba reto. Izay zany io fahafatesana io angambany mila manazava kely ny amin'ny atao hoe fahafatesana. Ny fahafatesana dia fantatsika sady mampirisika antsika foana zany hamaky tsara ny tenin'Andriamanitra fa raha tsy izany tsy mahazava amintsika ny atao hoe fahafatesana ihany koa. Fahafatesana dia tany amin'ny Genesis ny toko 2 sy toko 7 taona dia efa nambara ny amin'ny atao hoe fahafatesana, ny idiran'ny fahafatesana tetỳ amin'ny fiainana olombelona dia tamin'ny andron'ny Adama sy Eva. Izay nandahan'Andriamanitra tsy nihaino ny tenin'Andriamanitra dia tonga ny fahafatesana dia tonga tetỳ amin'izao tontolo izao ny fahafatesana. Amin'ny Genesis toko 7:7 ary izy milaza ny amin'ny teny hoe fa vovoka ianao izy dia hiverina vovoka. Zany hoe fahafatesana zany no ahazon'ny olona rehefa ao anatin'ny fahotana. Dia vavakiko ihany ao anatin'izany fahafatesana zany inona no nahazo an'ny ireo zanaky Joba zany. 9:17 vakiko kely fotsiny dia inona ny fanaon'ny zareo ihany zany mbola mitohy ilay fanao aminaran'i Jesosy hoe indray andro raha nihinana sy nisotro divay tao an-tranon'ny zokon'ny lamatoa ny zanany lahy sy ny zanany vavy. Izay zany ilay fanaon'ny zareo tany amin'ny lamatoa zareo no nihinana sy nisotro divay, zanany lahy sy ny zanany vavy efa nazavainy teo zany fa fanasa foana ry zareo. Ny 9:7 vakiko sady amin'ny 9:20 aminaran'i Jesosy. Ary raha mbola niteny izy dia nisy iray tonga ka nilaza hoe ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy dia nihinana sy nisotro divay tao an-tranon'ny zokon'ny lamatoa ary indro nisy rivotra mahery avy tany anefitra ka namely ny zoron-trano efatra dia nianjera tamin'ny zatovo ny trano ka maty izy rehetra. Izay ilay izy. Eto soratana io matoa ny soratana teo misy fampianarana, misy tenin'ny tompo.
Zay ilay tsindrimandrin'Andriamanitra, tenin'Andriamanitra zao a, izay tsy ambara matetika, na mety tsy ambara mihitsy ary vitsy ny olona manambara izany, fa mila mitandrina tsika zany zao anatin'izany hoe fibebahana, mitarika antsika ho amin'ny fibebahana, tandremo ny fihinanana sy ny miantehatra amin'ny olona fotsiny, miantehatra amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Ry zareo nefa mpisorona, zareo nefa mivavaka, zareo masina eo anatin'Andriamanitra, ka ndaontsika hiteny amin'izareo fotsiny dia izy zany mivavaka ao antsika, fa tsika toizantsika ihany ny fiainantsika ny amin'ny fihinanana sy ny fisotroana sy ny fetifety. Fa ho avy ny fahafatesana, tonga amin'ny fahafatesana ho tonga amin'ny olona. Ny fahafatesana io mety fahafatesana ara-batana mihitsy tahaka ny nazon'ny zanaky Job eto, fa misy ny fahafatesana hoe ara-moraly, misy ny fahafatesana ara-panahy, ary misy koa ny fahafatesana mandrakizay. Efa nitenenintsika teo zany amin'ilay Genesis 2:7 azotsika vakina manontolo, fa ny fahafatesana dia vokatry ny fahotana, vokatry ny fahotan'ny olombelona ihany ny fahafatesana. Ary ny helokareo sy ny fahotanareo koa sy ny tompo no tsy ahitana hevitra mampisaraka anareo, tsy hidirany soa aminareo. Mila mitandrina zany tsika hoe fa maninona ary ty fiainako ty, fa maninona ankoatran'ny Satana izay miapanga. Satana efa tsy kely lalana, miapanga eo anatrehan'Andriamanitra, na dia mahitsy sy marina ary Job dia mbola nandalo fahoriana, izay no tenenina matetika. Fa tsika mihitsy aloha no mila miala amin'ny fomba ratsy sy ny fahazaran-dratsy, ary indrindra manolo tena ho an'ny tompo andeha amin'ny famasinana sy ny fahamarinana. Ny fahafatesana ara-moraly ohatra dia azotsika vakiny zany ao amin'ny Romanina 5:5 ny 5 ka hatramin'ny 9 vakitsika vetivety zany ny Romanina 5:5 ahafantarantsika inona koa misy hoe fahafatesana, tsy hoe ara-batana ihany fa ny an'ny moraly na ny fisainantsika zany dia efa maty sady ao anatrehan'ny tompo. Vakina aminaran'i Jesosy zany ny Romanina 5:5 ny 5 ka hatramin'ny 9 aminaran'i Jesosy manao hoe fa izay araky ny nofo dia mihevitra izay zavatry ny nofo, fa izay araky ny fanahy kosa dia mihevitra izay zavatry ny fanahy. Ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa fiainana sy fiadanana kosa no fihevitry ny fanahy, satria fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo, fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy sady tsy hainy akory izany, ary izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Zay zany ny fihevitry ny nofo izy dia fahafatesana. Zay ny fahafatesana ara-panahy, ara-moraly. Zafady dia ny fahafatesana ara-panahy. Efa mitovitovy amin'izay ihany koa na fahafatesana izay mandeha araky ny nofo dia tsy mandeha araky ny fanahy. Fa ny fahafatesana ara-panahy koa dia azotsika jerena any amin'ny Efesianina 4:4 ny 7 ka hatramin'ny 9 koa, zay no vakitsika. Hoe ahoana izany fahafatesana ara-panahy zany? Fanahy ny amin'ny teny gasy manko izy somary mitovy ihany ny filazany hoe fanahy, esprit na hoe ny âme, fa samy fanahy ihany ny antson'ny malagasy an'ireo. Fa indraindray misy atao hoe ny esprit, mety hoe fisainana ve, fa fanahy ihany koa izy fa eto azo lazaina hoe moraly ve, fa izay ilay izy hoe maty ara-panahy, maty ara-moraly, tsy mifanalavitra eo amin'ny malagasy, fa tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra zany dia ny fisainana fitondran-tena araky ny nofo fahotana zany ilay izy. Efesianina 4:7 aminaran'i Jesosy. Koa izao no lazaiko sady ambarako marina ao amin'ny tompo, ny mba tsy andehananareo intsony tahaka ny fandehanan'ny jentilisa amin'ny fahafoanan'ny saina, fa efa tonga maizi-tsaina sy oloko azy amin'ny fiainan'Andriamanitra ireny noho ny tsy fahalalana izay ao anatiny noho ny amafin'ny fony. Zay zany ny olona maty ara-moraly, ny ara-panahy ihany koa dia olona efa mafy fo, efa maizi-tsaina hozy izy, efa foana ny ao anatin'ny saina, zany hoe araky ilay teny teo zany
matetika voalaza foana hoe ara-panahy maty ara-panahy na maty ara-moraly teo a, ohatran'ny hoe mifangaro izy amin'ny teny malagasy, fa ny ao anatin'ny saina, ny ao anatin'ny fo, ny ao anatin'ny fitondran-tena, ny fandehanana araka ny nofo dia mitondra fahafatesana ara-moraly, ara-panahy. Ary ny fahafatesana izay efa nilazaina teo zany ankoatran'ny fahafatesana ara-batana mihitsy izay nahazo ny zanaky ny Joba, dia ny fahafatesana mandrakizay na ny fahafatesana ny amin'ny elo. Betsaka ny ten'Andriamanitra azo vakiana fa mampirisika antsika zany amin'ny Tesalonianina faharoa toko voalohany andiny fahasivy, ny Romanina toko fahaenina andiny fahaenina ambinifolo, fa ny Apokalipsy izay efa fantatsika tsara averina matetika, ny Apokalipsy toko faha 1:20 ny andininy fahavalo, izay ihany no vakiantsika ahafantarantsika ny amin'ny hoe fahafatesana mandrakizay. Ny Apokalipsy toko faha 1:20 andininy fahavalo, vakiana amin'ny anaran'i Jesosy hoe efa raiso tsara ao amin'ny andininy fahasifito amin'ny anaran'i Jesosy, izay maresy no andova izany zavatra izany ho andriamaniny aho ary izy ho zanako. Vakiako moa zany io amin'ilay hoe lasa zanak'Andriamanitra rehefa hoe tena miaraka amin'ny Tompo, izay maharesy ozy izy sady mandova azy raha teo. Andininy fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy, fa ny osa, ny tsy mino, ny vetaveta, ny mpamono olona, ny mpijangajanga, ny mpanao ody ratsy, ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia anana ny anjarany ao anatin'ny farihy mirehitra afo sy solofara. Izany no fahafatesana faharoa. Izay zany ilay fahafatesana ara-moraly, ara-panahy dia mitarika fahafatesana mandrakizay koa, na dia efa maty ary betsaka ny olona mijova olombelona manambara ny hoe misy ny elo, misy ny paradisa, misy ny lanitra, misy ny elo, misy ny fahafatesana, misy ny farihy mirehitra afo mihitsy zany sy ny solofara. Any ozy izy ny fahafatesana ihany koa, fahafatesana mandrakizay raha ao anatin'ireo voatonon'ireo tsika. Osa, ny osa tsy sa manambara, tsy mijoro amin'ny famarinana, tsy mahitsy, tsy mijoro amin'ny fahamasinana, ny tsy mino, ny vetaveta, ny mpamono olona, ny mpijangajanga, ny mpanao ody ratsy, ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra. Tandremo koa zany ny lainga, na dia ny lainga ary betsaka ny lainga, na dia ny lainga kely, miverina hoe lainga kely dia mitondra antsika amin'ny fahafatesana ara-moraly, fahafatesana ara-panahy ary indrindra fahafatesana mandrakizay. Ka izay no mila ho tandremantsika zany. Izay ilay tenin'ny Tompo teo hoe amin'ny lohateny, ho faty amin'ny fahotany ny olona tsirairay. Izy 7 lahy miaraka amin'ny ny anabaviny anankitelo dia maty tao. Joba no velona satria Joba sy ny vadiny Joba moa zany tsy niresahana eto. Fa mbola raha mamaky tsara ny tantaran'i Joba ianao dia fantatrao ihany ahoana na ahoana ny finoany. Fa mety tsy niara-ny lona tao anatin'izay ilay fetifety sy fisotroana teo ilay vadiny ka voatahiry. Mbola niara-velona tamin'ny Joba ilay vadiny. Fa ilay zanany izay nandeha tamin'ny fanaralam-po amin'izao fiainana izao no maty. Averiko tsara ilay izy andininy ao amin'ny Joba teo Joba toko faha 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary indro nisy rivotra mahery avy tany efitra ka namely ny zoron-trano efatra dia nanjera tamin'ny zatovo tao an-trano ka maty izy rehetra. Ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy ozy izy dia nihinana sy nisotro divay tao an-tranon'ny zokiny lamatoa. Izany hoe mila mitandrina mihitsy isika zany fa ny tsirairay avy ny mila manantona ny Tompo, na dia eo ary ny ireo mpanompon'Andriamanitra tahaka an'izao hoe fampirisiana antsika zany, fampafantarana antsika, eo tsika miara-mivavaka mampafantatra antsika inona ny tokony atao anatrehan'ny Tompo. Fa raha mandeha tonga ny fananarana, tonga ny hoe tandremo ito, tandremo tiana atao hoe fahamasinana anatiny, tiana atao hoe fahamasinana ivelany, tiana atao hoe fahamarinana, kanefa ianao tsy mino, ianao tsy mieno fa mitohy ihany dia azagaga ianao raha ho tonga ny fahafatesana. Mety tena hoe fahafatesana ara-batana io
fa araka ny fanazavana teo mety amin'ny fahafatesana ara-moraly, ara-panahy, ary koa izay no tena atahorantsika dia ny fahafatesana mandrakizay any amin'ny farihy mirehitra afo izy any amin'ny solifara. Ka mila ny bebakantsika miverina amin'ny tompo verenina amin'ny tompo tsika tsiraray avy. Raha ao anatin'izany fitiavana fetifety tafahoatra, mety tsy hanao fety mihitsy, fa eto izany dia efa izay ny fanaony satria manan-karena manam-bola dia efa mitetitety fotsiny ny amin'ny fety, ny amin'ny fanaranam-po, ny amin'ny sakafo, ny amin'ny fisotroana, fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izany. Ka dia izay izany ny tenin'ny Tompo amintsika mba tsy ho amintsika ny hatongava ny fahafatesana, indrindra moa izany ny fahafatesana ara-batana, fa ny fahafatesana ara-panahy koa dia efa mampatahotra satria ety amin'izao na dia velona atsika dia ho faty ihany. Novakiana mampirisika antsika hanaraka ny fiaraha-mivavaka izay ao amin'ny ho avy Jesosy Kristy izany, izay natao isaky ny sabotsy, ny sabotsy 1 Novambra 2023, 11 Novambra 2023 izany dia manazava ny ao amin'ny Isaia 7:50 hazavain'ny mpanompony ny amin'izany koa io manazava mihitsy ny atao hoe fahafatesana ara-panahy ho an'ny olona izay mivilivily tsy mandeha amin'ny fahitsiana sy amin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Mampirisika antsika izany hiaino hatramin'ny farany amin'izany fampianarana izany ihany koa. Ka dia mila mitandrina antsika fa ny Tompo dia tia antsika, aza miankina aman'olona, aza miankina amin'ny mpanompon'Andriamanitra hoe izy ny masina, izy mivavaka, izy mahay mivavaka, izy mety hoe mpaminany manambara aminao, izy amboloa mitantana anao araka nataon'i Joba, araka nambarana teo, nambara teo ohatra ny zaza antsika raha mbola tsy mahafantatra. Verina amin'ny Tompo ianao izao dia manomboka mampianatra anao ny mpanompon'Andriamanitra mivavaka miara-mivavaka aminao, fa mampirisika foana vakio ny ten'Andriamanitra dia fantatrao anao fa tsy manaraka ambokiny izay ambaran'ny olona tsirairay avy ianao. Fa raha fantatrao ny ten'Andriamanitra dia izy raha teo hamangy, fanahy masina hamangy anao, hanazavanao ny ten'Andriamanitra, hiteny aminao ny mety sitrapony sy ny hitarian'ny fanahy masina aminao. Ka dia mampirisika antsika izany hitady an'Andriamanitra, tsy hantehatra amin'ny olona, tsy hantehatra amin'ny fombafomba, tsy hantehatra koa amin'ny anaram-piangonana indrindra koa hoe isy ny tena misy an'Andriamanitra ao ny tena malivavaka hony misy fitahiana hony, fa ianao tsika tsirairay avy no tokony hitady an'Andriamanitra, fa raha tsy izany dia ho faty ao amin'ny fahotantsika tsika. Ka mila mibebaka sy miverina amin'ny Tompo. Tenin'Andriamanitra amaranako azy dia ao amin'ny Isaia 40. Io izany dia tenin'ny Tompo izay nomeny manokana koa fanampiny amin'izao fanambarana ny Joba 1 izao, 1 ka hatramin'ny 5. Vakiako ny Isaia 40 aminaran'i Jesosy 10 ihany. Isaia 40 ny 10 ihany aminaran'i Jesosy. Indro ny Tompo Andriamanitra ho avy amin'ny heriny, ka ny sandriny ihany no hanapaka. Indro ny valim-pity atolony dia eny aminy, ary ny valon'asa omeny dia eo anoloany. Izy no hanapaka ary ny valim-pity dia efa eny aminy. Atolony ozy izy ny valim-pity ary efa eny aminy. Omeny antsika izany raha tena ny olo tena ny tompontsika, raha hitady amin'ny fahamasina sy fahamarinana, omeny antsika ny valim-pity ary ny valon'asa omeny dia eo anoloany. Efa miandry ny valon'asa, fa miandry antsika koa izany ny Tompo hiverina aminy, hibebaka hanantona azy. Ka dia misaotra ny tompontsika amin'ny teniny voninahitra amin'Andriamanitra irery ihany. Raha mbola tsy tonga moa izany ny Tompo dia tonga etontsika hifampahery, hizara ny sitrapon'Andriamanitra izay asain'ny fanahy masina hambara amintsika. Voninahitra amin'Andriamanitra irery ihany manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen.